Ahoana marina, mbola misy antenaina ve amin'izao fitondranay izao? Fety indray aloha, mitenena eo daholo zay te hiteny, hitaraina eo daholo zay tokony hitarainana, tsikeraho eo daholo izay tokony ho tsikeraina. Fa ny fantatry ny mpitantana ity firenena ity zany zao, dia fety indray aloha, fety ny andro. Ny malagasy koa efa fantatra fa karazan'ireo vahoaka ty fety. Isan'ny singa anatin'ny aitoetra momba ny vahoaka na ny psychologie de la foule. Mbola mamatotra ny akamaroantsika io rehetra io. Miretirety Antananarivo, renivohitry Madagasikara. De adinontsika mianakavy kely indray aloha ny adi-piainana miamafy atrehan'ny maro anisa amin'izao fotoana izao. Mandeha koa ny famakafakany ireo mpanaradia amin'ny fitondrana sasany mikasika ny orakoraka sy ny tsiotsioka nazy ny filoham-pirenena niantra teny Analakely faranteo. Fa de mbola misy samilaza fanamboarana ireny, tena lefa namitahiraka ny tompon'andraikitry ny serasera. Raikitra ny fampitahana ny zahatra amin'ny lakana mba tsy ilazana hoe firenena mantra amin'ny firenena manan-karena. Iaraha mahalala fa olony fo ny malagasy, tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny antsasamanilany, ary aina efa mihoatra aza. Ilay firenena nanaovana ny fampitahana kosa dia itoeran'ny olom-pirenena misitraka sy avy nampisitrahana fanabeazana sahaza azy, fa tsy navela itotongana ambany ambony toy ny eto amintsika. Norakorahin'ny olona tokoa ny filoham-pirenena, ary nisy fotoana aza voafelaka sasany amin'izy ireo tea maina mihitsy. Mbola niverenana no fidiana tokoa anefa noho ny fieverana ono, fa any afaka mitantana sy mifehy ny krizy any an-toerana. Ny filoham-pirenena frantsay izay voafelaky ny tamaina io nalaina ohatra io, dia mipetraka ny fanontaniana hoe ny filoham-pirenena malagasy ary ve izao mahay mitantana sy mifehy ny krizy eto Madagasikara? Azo anapirofondra zany ve ny efa nandalovany arikarena omiba latsaky ny 7 isanjato mahery be izao? Ny karama ny mpiasam-panjakana hatramin'ny tsy miankina, tsy vitany hoe tsy mifanaraka amin'ny fisondrony ny vidim-piainana eto, fa dia efa mananontana ny ahena koa izany rehefa tonga io taona vaovao io. Ny jirama faran'izay tsy tomombany, nefa ny teleferika izay mila angofo sy herinaratra mahery vaika no mahamendimendy. Santionena amin'ireo tsy voatanisa marobe izany, saingy ampy ametrana ilay fanontaniana hoe afaka ifehy sy hitantana, indrindra ava izao krizy zao tokoa ve ity filoham-pirenena ity sy ny fitondrany ankehitriny. Anatin'ny fiatoana politika moa isika izao, raha ny mahazatra fivohiny ireo mpitondra fanjakana isan-taona. Tsy vitsy ihany koa ireo herovelona eto amin'ny firenena ny miantso ny amin'ny anajany olom-pirenena rehetra tsy ankaravaka izany. Etsy ankilany dia eno isan'andro ny fitarainana ireo valalabe mandry, na koa mbola antsoina hoe vahoaka tsy mandady arona, manoloana ny fahasairanana tsy miato hatrehany. Ny fahasairanan'izy ireo ve izany mba afaka miato, fa ny famahana izany fahasairanana efa mahery enimpolo taona izany kosa afaka ato hatrany rehefa mandeha ny toromarika hoe tsy maintsy ato. Ny sakafo hohanina isan'andro manahirana, ny fandriam-pahalemana manahirana, ary lalina koa ny fanontaniana mamaky ny sain'ny olom-pirenena sy ny mpanara-baovao maro ankehitriny, manoloana ny filazan'ny minisitra sy ny fiarovana fa ao an-damosy ny filoham-pirenena ny tafika. Tsy ao ambadiky ny vahoaka, na tsy ilay hoe tandroka ary nyvozona intsony ve izany. Ny fiarina indrindraindrindra izay miainga amin'ny angofo sy ny herinaratra tena manahirana. Ny fandaniana angofo sy ny herinaratra ampanjelanjelatra ny tanàna nefa tsy toko tsy firohana, hoy ny fomba fiteny izay. Ny solika manahirana, aiza ho aiza tokoa moa izany no ahafahana mitony ao anatin' izany rehetra izany. Hitondra vonjo antsika tokoa ane iny fety famonjena nandalovana teo iny, na ho an'ireo mpino izany na tsy, ary tosaky ny soa ihany koa io taona ho avy efa katoka io. Dia nitondra fiarabana sy firaren-tsoa ho an'ny rehetra, indrindra fa ny mpino FJKM, ny mpitandrina Irako Andriamasoami, finoan'ny FJKM noho ny fahatrarana ny andro krisimasy. Fiarabana niainga tamin'ny teny hoe vonaitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary ny fiadanana ho ety ambony tany ho an'ny vavolombelona fananehoany fity. Io izay noraisina tao amin'ny filazantsara ny Lioka 2:2, andininy fa 7.
nitondra afatra mafonja mifony fankairezana mba tsy ho resy ny krizy sy ny fahasairana samihafa ny filohan'ny FJKM ka navohitra ny hoe mifalia amin'ny krismasy fa aza resy ny krizy mafy. Navohitrany fa Andriamanitra tonga olombelona izy ho Imanoela, izany hoe raha adika amintsika Andriamanitra, miara-monina amintsika Andriamanitra. Nambarany fa tsy adinon'Andriamanitra ao anatin'ny olam-piainana mianjady amintsika akory isika olombelona, na toy inona amafin'izany, ka nitondra ny fankairezana hoe eto aminao i Jesoa, fa tsy mamela anao irery. Niantsony olona tsy hanalavitra ny mpamonjy tamin'ny alalany hoe eto akaikinao i Jesoa, antsoa izy, mivavah aminy, nefa mihoatra noho izany asa hiditra ao amin'ny fonao sy ny fiainanao izy, ka na mety ho ratsy sy maimbo toy ny tranomby aza ny fonao, tsarovy fa vonina hitrao izy, anova izany ho tempolo masina. Ary engale, mba tsy ho tenitenenimpoana ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao krismasy izao, ka i Jesosy Kristy ankalazainy, nefa natao hitenenany ratsy ny anarany, ny fiainana mampitomany azy, fa mba izy tompony fety ane no faly voalohany, mahita antsika tena tia azy marina, tena mino azy marina, ary mitondra tena mifanaraka amin'izany, dia iantefa amintsika ny fifaliana tena izy avy aminy, ka hoaintsika ivelomana izao afatra izao hoe mifalia amin'ny krismasy, fa aza resy ny krizy mafy, ho iatrany ny afatra mafonja ny filohan'ny FJKM, ny mpitandrina irako Andriamasoami, izay mirary krismasy sambatra ho an'ny rehetra, tsy ho an'ny mpino FJKM ihany izany afatra izany, fa ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo mihitsy. Ny rariana trany dia ho fety fifaliana no atrehany vahoaka malagasy ao akatiky ny fanomanana indray ny fety ny taom-baovao izao. Ahoana mariny?